qui n'en veut pas d'être fort et sportif à la fois. Grâce à nous, vous pouvez le réaliser. Et oui, on attend que vous. Le Sportif, la plus grande maison du sport à Madagascar, à bout de flot. Le Sportif vous présente Ankafaliana tranoray itoko lasy toko vavy no itsidina ny tokantrano amin'izao alina izao. Atolotra antsika isa tokantrano ary ny arahaba ary asaina hatramin'ny farantsika anaraka ny fandaharana mahery hatramin'ny farany izany. Ka taranja maromaro no resahantsika amin'ity hariva ity. Eo ny baolina kitra, ny taranja baolina lavalava, eo ihany koa ireo taranja aiady, ny taranja lomano. Fa etontsika maromboka ny fotoana ary amin'izao alina izao dia ny taranja baolina kitra miditra amin'ny andro fahaenina ny fedina ny tompon-dakan'ny ligina Rahamanga tamin'ity farany herinandro ity ka mbola mitarika vondomaiky aloha ny Elgeco Plus. Toy ny tamin'ny alakamisy teo nandritra ny andro fadimy dia nivoaka mpandresy tamin'ny isa telo no iray nanoloana ny ekipan'ny FC Sabinama indray ny ekipan'ny Elgeco Plus androany tetsy amin'ny kianjana Larbi nandritra ny andro fahenina ny fidinana faharoa amin'ny fidinan'ny tompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra sokajy division voalohany. Ibela avokoa no napiditra n'ireo baolina telo ireo ho an'ny Elgeco Plus. Efa nitarika tamin'ny sareno ohatra moa ny mpilalao Auguste Rossi Karekany alohan'ny fialan-tsasatra. Vokatra izay mametraka hatrany azy ireo eo amin'ny larana voalohany vonjomaika. Mariana fa fandesena ray sisa ny dadavin'ny Elgeco Plus dia voaositra ho tompon-daka izy ireo amin'ity tompolalaovana 12 ity. Ananany lanjany araka izany ny fionan'izy ireo amin'ny ekipan'ny Cospien ny Alarbi ho avy izao mandritra ny andro fahafito. Ny aloha izay kosa dia laviny SD Mata amin'ny isa telo no ohatra ny ekipan'ny FC Topdom. Ny ekipan'ny Serana-Piaramanidina izay mitana ny larana faharoa vonjomaika amin'izao fotoana izao. Ary farany tetsy amin'ny kianjana Larbi ihany dia ansaraka ady sahala rainoray ny tana formation sy ny Mama FC. Toraka izany ihany koa tany amin'ny kianjana Karion-tany dia ansaraka ady sahala rainoray ny ekipan'ny Cosfas sy Cospien. Anarak'izay dia nomotsan'ny Jusqu'à Foot FC tamin'ny Savalo no roa ny ekipan'ny AS Saint-Michel. Arak'izany dia itoka hiditra amin'ny andro fahafiton'ny fiodinana faharoa ty fifananana eto Analamanga ho an'ny sokajy division voalohany ity ny Alarbi ho avy izao.